fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Ampifalena indray amin'ity ora ity no androsoana ao anatin'ny tokantranonao sy anohizana an'izao fandaharana eto amin'ny fahitalavitra izao. Miara-panao izahay avy eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ary maniry hatrany ihany koa ny ahafantaranao ireo famarinana rehetra izay atongavantsika any amin'ny fanjakan'ny avo indrindra satria ny mpamonjy dia ny teny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia ho fanampiny ny zavatra rehetra. Izany famarinana asaina katsatsika izany no azavainay eto amin'ity fandaharana ity ka anisan'ny tena zava-dehibe aminay eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ny mampafantatritsika ny tena anaran'ilay namorona zao tontolo zao sy ny anaran'ny zanak'ondry satria iankinana ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'izany anarana izany ary voasoratra ao amin'ny Jaona toko 7:10 andin'ny 1:12 manao hoe tehirizo izy ireo amin'ilay anaranao izay nomenao ahy. Ny tehirizana ny olona izay ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny anaran'ny avo indrindra izay nomeny ny zanany satria ny anaran'ny avo indrindra no nomeny hoentin'ny zanany rehefa tonga tety ambonin'ny tany ilay zanany dia izany na tonga ilay zanany ny teny ao amin'ny Jaona toko 5 andin'ny 7:7 manao hoe izao dia tonga tamin'ny anaran'ny raiko. Ny anaran'ny avo indrindra na ny anaran'ny ray no itehirizana ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay sy tombo-kase mipetaka eo amin'ny andron'ny olona izay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Manambara n'izany teny ambarako amintsika izany ny ato amin'ny Apokalipsy toko 4:12 andininy voalohany andeha hovakina vetivety mba hahafantarantsika ny mahazava-dehibe ny fahafantarana ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao sy ny anaran'ny zanak'ondry. Apokalipsy toko 4:12 andininy voalohany toy izao ny vaky ny teny: ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaradia azy. Ary hitako fa indro zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ary nisy 4,000 alina sy iray hetsy nomba azy samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny ireo. Zany hoe ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny ray na ny anaran'ny avo indrindra dia misoratra eo amin'ny andriny reto olona izay voafidy ho any amin'ny fiainana mandrakizay ireto. Amin'ny Apokalipsy toko 7 dia tombo-kase no ilazana anio misoratra eo amin'ny andrina io. Andeha hovakiko amintsika izany Apokalipsy toko 7 eto amin'ny andininy voalohany sy ny manaraka toy izao ny soramandry: ny niarovana ny Israely marina mba tsy ho sombain'ny loza ho avy sy ny fahasambarany tonga any an-danitra ka afaka amin'ny fahoriana. Izany soramandry zany fotsiny aloha dia manambara fa ny olona afaka tamin'ny fahoriana sy ny olona tonga any an-danitra dia olona narovan'ny avo indrindra. Ka andeha hidirantsika ny vaky teny ahafantarantsika ny marika na tombo-kase mipetaka eo amin'ny andrin'ireo olona ireo. Atomboka amin'ny andininy voalohany: rehefa afaka zany dia hitako fa indreo nisy anjely 4 nitsangana teo amin'ny vazan-tany 4 niazona ny rivotra 4 amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely afako niakatra avy tany amin'ny fimpisahan'ny masoandro nanana ny fanombohaka sehan'ny avo indrindra
ary izy niantso ny anjely efatra izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina niantso tamin'ny fiamaherina na hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny androny mpanompo ny avo indrindra ary narenisan'izay voaisy tombo-kase aho ka 4,400 amby rahetsy no voaisy tombo-kase avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra. Atreo indray aloha no azavaiko ao amin'ny apokalipsy toko 4:1 dia ambarany fa ny anaran'ny avo indrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry no misoratra eo amin'ny andron'ireo 4,400 sy rahetsy avy amin'ny fitambaram-pokony zanak'Israely ireo. Rehefa jerena ny apokalipsy toko 7 dia tombo-kase no ilazana ilay anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny avo indrindra izay mipetaka eo amin'ny andron'ny olona ho any an-danitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny avo indrindra mihitsy no naniraka anjely mba anisy anareo tombo-kase ireo eo amin'ny andron'ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Toizako eo amin'ny andininy fahasivy indray ny famakina an'ilay apokalipsy toko 7 izay nivakina teo, andininy fahasivy toy izao nivaky ny teny. Rehefa afaka zany de hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloanany seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ireo. Zany hoe akoatra n'ilay 4,400 sy rahetsy avy amin'ny fitambaran'ny fokony zanak'Israely dia nisy vahoaka betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy avy tamin'ny olona samy hafa fiteny voavonjy ary nitsangana eo anatrehan'ny avo indrindra sy eo anatrehan'ny zanak'ondry any amin'ilay fonenana voatokana any an-danitra izany. Manambara aminao izany faminaniana izany ry havana izay miaino fa ny olona rehetra izay ho any amin'ny fiainana mandrakizay de tsy maintsy asiana tombo-kase eo amin'ny andriny, ka na ilay 4,400 sy rahetsy na ilay vahoaka be avy tamin'ny firenena samy hafa dia samy asiana tombo-kase, ka ny tombo-kase mipetaka eo amin'ny ireo olona ho any amin'ny fiainana ireo dia ny anaran'ny avo indrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry. Saingy tsy elo lalana ny zanak'Israely mihitsiny ny jentilisana ny hafa firenena. Ny mpamonjy ny de niteny tamin'izy tonga tety ambonin'ny tany hoe tsy ny raha anao afa-tsy ho an'ny ondry very eo amin'ny zanak'Israely ihany. Ny mpamonjy ny tamin'ny fotoana nitondrany famonjena sy nitory ny anaran'ny avo indrindra teto ambonin'ny tany dia mbola tsy nandeha tany amin'ny jentilisa ny mpamonjy, ary izy mihitsy ara no niteny hoe tsy ny raha anao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely ihany. De tadiditsika tsara koa fa niteny tamin'ny Zakaiosy izy tamin'ny fotoana ny beban'ny Zakaiosy teo anatrehany de niteny ny mpamonjy hoe efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very fa ity lehilahy ity ihany koa dia taranaky Abrahama. Zany hoe tsy elo lalana ny taranaky Abrahama mihitsy ny hafa firenena fa tsy maintsy ny taranaky Abrahama aloha no voaisy tombo-kase voalohany, ka le 4,400 sy rahetsy avy amin'ny fitambara-pokony zanak'Israely dia ny taranaky Abrahama. Rehefa voaisy tombo-kase ny 4,400 sy rahetsy avy tamin'ny fokony zanak'Israely dia izao no teny voasoratra teo amin'ny andininy fahasivy teo hoe rehefa afaka zany de hitako fa indreo nisy vahoaka betsaka tsy tambo isaina. Ny dikan'le hoe rehefa afaka zany de manambara hoe taorinan'ny zanak'Israely voaisy tombo-kase zay vao nasiana tombo-kase ihany koa ny olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny, ka ny tombo-kase mipetaka eo amin'ny andron'ireo any amin'ny fiainana mandrakizay na ny jiosy na ny jentilisa dia ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao, satria voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12 manao hoe fa tsy misy famonjena any amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa nomena ny olona zahoana famonjena ety ambany masoandro. Ary nanamafy ihany koa Paoly ao amin'ny Romanina toko 10:1-12 sy ny manaraka manao hoe fa hoy ny soratra masina tsy hisy omenatra zay mino azy na jiosy na jentilisa fa iray ihany no mpamonjy azy rehetra sady manan-karena omena zay rehetra miantso azy izy, fa izay rehetra miantso ny avo indrindra, izay rehetra miantso ny anaran'ny avo indrindra no ho vonjena. Ny anaran'ny avo indrindra
sy ny zanak'ondry no tombo-kase mipetraka eo amin'ny andron'ny olona izay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ato amin'ny apokalipsy 2:20 no ovakiko anamafisako an'izany tombo-kase mipetaka eo amin'ny andron'ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Apokalipsy 2:20 andeniny voalohany sy ny manaraka toy izao ny vaky ny teny. Ary izy naneo ahy oniny ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'ny avondrindra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny andaniny roa tamin'ny ony nisy azonaina mamoa voro 12 samy hafa sady mamoa isam-bolana, ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'ny avondrindra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy ka ahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny androny. Zany hoe ny anaran'ilay avo indrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry dia misoratra eo amin'ny androny zay nanompo azy. Ianao zany raha mpanompo ny avo indrindra ianao de tsy maintsy misoratra eo amin'ny andronao ny anaran'ny avo indrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry, satria izao no nambaran'ny mpamonjy ato amin'ny Jaona 4:40 andeniny 4:20. Jaona 4:40 andeniny 4:20 zao ny vaky ny teny. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zany hoe ny fanahy masina dia nirahana tamin'ny anarany zanak'ondry. Zava-dehibe mihitsy zany hoe anarany zanak'ondry zany, satria iankinana fanahy le izy, miankina am'izay anarana tonononao sy andolianao sy ivavahanao ny fanahy mipetraka ao anatinao, satria ny anarana rehetra ry havana mijery an'ity fandaharana ity dia misy fanahy avokoa ao amin'ny anarana rehetra izay ampiasaina ao anatin'ny fivavahana. Any amin'ireny doany reny ane misy fivavahana arahan'ny olona, ary ny fivavahana ao amin'ireny doany reny tsy hoe fivavahana amin'ilay namorona amin'izao tontolo zao na fivavahana amin'ny zanak'ondry, fa fivavahana amin'ilay razana izay nilevina tao anatin'iny doany iny, dia antsoina ny anaran'ilay razana nysitrika tao. Ohatra hoe kely malaza ny anaran'ilay nalevina tao de antsoiny zay manompo an kely malaza ny anarany. De tahaka zany ihany koa any amin'ireny manompo tromba ireny, misy anarana antsoina de tonga eo le fanahy, ka ny anarana rehetra dia misy fanahy avokoa. Fa raha vao tsy ny anarany zanak'ondry no antsoinao dia tsy fanahany zanak'ondry no miasa ao anatinao amin'izay fotoana izay. Ka efa niporofiko teto tamin'ny fandaharana omaly sy tamin'ny herinandro fa io anarana ampiasaitsika malagasy ao anatin'ny fivavahana io sady ampiasain'izao tontolo zao koa dia tsy anarany zanak'ondry sady tsy anarany avondrindra, fa anarana namitahana an'izao tontolo zao sy anarany bibity manome 666 miaraka tamin'ny porofo rehetra izany fanjavana izany teto amin'ity fahita lavitra ity. Tsy misy fandraisany sady tsy misy idirany amin'ny anarany zanak'ondry mihitsiny io anarana andoliatsika sy ivavahantsika io. De tahaka an'izany ihany koa ny anaran'ny avondrindra tsy misy ifandraisany amin'ireo anarana tononontsika sy andoliatsika ireo. Ny anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry anefany no tombo-kase mipetaka eo amin'ny andron'ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ary miankina amin'izany anarana izany ny fanahy mipetraka ao anatinao. Mpitondra fivavahana ve ianao mijery an'ity fandaharana ity? Mety mahasorenanao ve ny filazako an'izany zavatra marina nefa nisy nanafina izany? Mety atezitranao koa ve ny fampisehoako hoe ireto mipirofo, satria no entiko teto mipirofo rehetra raha nanapirofo hoe amin'ny teny hebreo ny anaran'ny avondrindra dia
ny boky navoaka ny librairie Masindapoly mitondra ny lohateny hoe ny tantara famonjena amin'ny testameta taloha tao am-pejy 3 io aseho io de io soratany ao anaty cadre io ny anarany avindrindra ary amafisiny miaraka amin'ny fanazavana eo ambany eo hoe ny anarany avy aseho amin'ny taretsoratra hebreo tranainy sy hebreo moderna ireo asehony ireo de azavainy ihany eto amin'ny ilany akavy eto hoe io no anarana nitenenany Mose sy Arona tao amin'ny Farao, io no anarana fantatry ny zanak'Israely, io dia amin'ny teny hebreo. Mahasorenanao ve ny filazako aminao ny marina mba ahavovonjy anao. Raha milaza aminao koa hoe ny anarana hoe Jesosy na ny anarana hoe Esosy na ny anarana hoe Jésus na Jesus na Evisy samy ilazana azy daholo zany miankina amin'ilay firenena sy ny fitenin'ilay firenena zay mivavaka aminy. De raha milaza aminao an'izany hoe tsy io ny anaran'ny zanak'ondry fa anaran'ny bibidio ary manome 666 io anarana io, de ho tezitra ihany koa ve ianao raha ilazako ny marina mba ahavovonjy ny fanahinao. Raha izany tamin'ny toeranao de nisaotra ny avindrindra ary nisaotra ny olona anankiray zay nataony ny avindrindra ho fitaovana hijoro anambarany marina satria raha tsy ampafantarina anao zany zavatra zany de ho very ny fanahinao raha miankohaka eo alohana ny biby dia sy ny sariny ianao. Izay no azo ampitaina androany rapitso ny fandaharana rapitso dia azavaiko mazava tsara amintsika ny fomba nanesorana ny anarany avindrindra sy ny anarany zanak'ondry tsy ao anaty baiboly intsony rehefa nadika eo amin'ny dikateny-pirenena hafa ny baiboly. Azavaina mazava tsara amintsika zany satria noesorin'ireo mpandika teny moderna sy tsy nampidirina eo anatin'ny baiboly zay nadikany intsony ny anarany avindrindra sy ny anarany zanak'ondry ary nosoloiny anareo anara-tsampy ireo. Misy porofo mazava be an'izany eto am-pelantanana ary roapotra eto amin'ny fahitalavitra eto ireo porofo ireo mba ahafahanao zay tena mitady ny famarinana ahafantatra ny famarinana. Rapitso amin'ny ora mahazatra amin'ny 9:30 minitra ny alahady maraina ny andehanana zao fandaharana izao mametraka mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavivan'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 9. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9, ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrak'izay.